Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin'ny fiandohan'ny volana Ramadany tahaka izao dia matetika tsika tafihinana tsy fananiana, tafisotro rano noho ny fanadinoana. Rehefa mitranga zany zavatra zany dia vaky asa lohantsika hoe mety ve ny fifehezana izay nataontsika sa efa tapaka? Tohizana ve sa ajanona eo ny fifehezana? Amin'ity androany ity tsika dia haka hadisy anankiray manazava an'izany zavatra izany. Dia niteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe: man nasiya wa huwa swa'im fa akala au shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Izay olona mifehy mandritra ny volana Ramadan, enina dia tsy amin'ny volana Ramadan fa fifehezana sunna sy ireo fifehezana rehetra ataontsika, ka nanadino izy hoe mifehy tafihinana sakafo, tafisotro rano, tafanandrasitsira, tafihinana ary natelo mihitsy zany zavatra zany nefa noho ny fanadinoana, dia teneny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, aoka izy hanohy ny fifehezany fa efa tompo Allah mihitsy no efa nankatỳ nampisakafo sy nampisotro azy tamin'izay fotoana izay. Mino angamba zao fa voavaly ny fanontaniantsika, voavaly ny fisalasalantsika, fa mbola asiana fanamariana. Rehefa anao tafanao an'izany, tafisotro na tafisakafo noho ny fanadinoana ihany no hoe tohizanao izany fifehezana zany, satria tompo Allah tsy manasazy ary tsy maka na ihany koa tsy manameloka ny olona nanao zavatra noho ny fanadinoana. Fa raha nahatadidy tsara kosa ianao ary conscient tsara anao fa anao io mifehy nefa mbola nihinana, nisotro, dia tapaka eo ny fifehezanao. Fa raha fanadinoana kosa dia tohizo araka io hadisy ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam io. Aparitao betsaka izany fampatsahivana zany mba ho hitan'ny hafa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.